daholo ny ekipa rehetrarehetra makama rehetrarehetra mbola mandefa like sy commentaire hatramin'izao manombokontsika androany amin'ny fanadiovana entina hanasoa ny mpiarabelona ilay vidéo fa tsy entina hanakianana akory samy mandray lesona ny tsirairay androantsika resaka ny fanadiovana ny tanàna manahitana antsika tsy hanary fako anaty tatatra sy lakan-drano intsony betsaka ny nanakihana an'ilay vidéo farany teo fa entina hanatsarana an'ilay izy tsarantsika ilay izy resakantsika ny mpivarotra an-dalana manary fako anaty tatatra tompoko ahitsy io ilay fomba fijery tsy fanariam-pako aho efa nomena fanariam-pako vaovao tsika ka aoka andray mitandrify ny tsirairay tany ny anao io tsika rehetrarehetra na mpivarotra na mpandeha tongotra ianao na mpandeha bus aza manary fako anaty lalan-drano anaty lakan-drano sy anaty tatatra ireny ihany no manetsina amin'ny lalan-drano teraka an'io rano be io androany avy nora ravaka mivavaka tsy vita amin'ny akanjo irery ny koja fa hatramin'ny kiraro sy ny bakiraro koja no le fako ary itsika ny anaty dava-pako izay tsy norme tsy norme tena tsy normal izy ty misy sosikevitra kely amin'le fandraisana andraikitra azo raisina ty ry tompony andraikitra ny lalana amin'ny fanamboarana an'ireny lakan-drantsika ireo reny daly ireny asiana système ohatran'izao le izy azotsika atao manisy grillage atao amin'ny fanambanan'le daly hanamora ny fitrohana sy fangalana an'le fako ao anatin'le daly zao hitatsika amin'ny sary zao ho atsika rehetra ity fa tsy ho an'ny mpiaramonina irery tsika rehetra mpiaramonina dia natao atsika ty indrantsika ty terme-ny Albert Einstein izy ty indrantsika izy ty dia samy mieritreritra le fitovian-jo any foana mantsy le resaka le fitoviana mbola mandray anjara ny tsirairay dia izao le izy ry zareo aza maniry mitovy amin'ny hafa hoe ny hafa baikobaiko fotsiny fa ny hafa mitsinjo anao ianao manary fako io izao le ataon'ny hafa izao tsy resaka fandaneny epona tsy fandaneny mbola fahatany ireny fanamboaran-dalana ireny fa miasoa ny rehetrarehetra dia izao le izy ohatrany hitatsika amin'ny sary io le sary voalohany ahitantsika an'ireo tompony andraikitra sy le fomba fijerinareo tsy mety dia ino anikanareo le nareo tsy mahazo tombotsoa tsy any le tombotsoa tsy azo le tombotsoa fa zao omen'ny tompony andraikitra anareo ihany le vola nomen'ny tompony andraikitra omenareo ny tompony andraikitra iny dia azonareo ohatran'izao le izy dia samy mieritreritra samy mandray mpandrifana fa manentana fanentanana foantsika tsy hanary fako tsy hanary maloto ao anaty dalina fa manesina ny lalan-drano reny teraka rano be samy mandray izay mpandrifiny tsika tsirairay momba n'le fandraisana andraikitra dia atao aiza moa zany reny fako reny izy nareo atao aiza zany reny tavoangy tsy ampiasaina tsony reny fokatra zao ny manga ary tsika atao tsara manana sary manga to anaty tavoangy tena hitatsika amin'ny sary zao azo atao tsara zao tsy teza maharatsy azy fa finaretana azo décoration hita azotsika atao mampiasa an'ireo tavoangy tsy fampiasaina tsony efa lany reny efa lany ny tao anatiny na boatina menaka io na boatina reny mayonnaise reny dia azotsika atao manisy
masaromanga ao anatin'izy ireny na mitavangy efa tsy miasa intsony ary. Manarak'izay izay mety heveritsika fa fako indrindra ho amin'ny mpivarotra dia no porte vêtement na porte manteau izy tsika. Mbola azo ampiasaina ireny ohatran'izao hitantsika amin'ny sary zao, tsy voatery lamba rery no ampiasaintsika amin'ny porte na ireny cintre ireny fa nanaovana tahona masikita ireo dia azo atao tsara no ampiasa azy, na hanamboarana fatana naovana masikita izy mety. Ino no hitantsika eo amin'ny sary dia ny gobelet ireny vera jeté efa tsy miasa intsony ireny, azontsika atao tsara no manamboatra kely azy ireny raha ohatra tsy ilaina intsony mba atao plasina crayon na plasina tablette na plasina chargeur ao an-trano mba tsy ho very sy tangorona fotsiny amin'ny toerana kivy anao no mijery azy ao an-trano. Ireny zavatra ireny azontsika atao tsara no manamboatra ohatr'izao. Ka manentana antsika foana tsy hanarinary foana ny fako sy nanarinrenina dalina any amin'ny toerana tsy tokony hisy azy, fa mbola azo atao tsara nefa mampiasa azy ireny fa dinio tsara foana aloha. Ity zao cintre rayon na hoe porte ireny dia mahagaga efa feno ambony dalina eny analakely, ireny porte sy cintre ireny azo ampiasaina amin'ny fripetinareo avy any izy dia alefanareo azy na dalina, azo atao tsara mampiasana azy ireny ohatran'izao. Ireny le sase mametsina dalina ireny azo atao ka dia aririna fahatany, fa dinio tsara aloha hoe inona ny azoko mbola hanamboarana an'ity dia tsy inona fa ny fitoeram-pako, fitaovana anaty sase fako dia ariana anaty daba, ireny daba vaovao no meno ny commune antsika ireo. Azo atao tsara manamboatra ohatr'izao ny collant mahagaga fa na bacolon ary dia misy manarana anaty dalina na tatatra fa misy trobaka kely dia tsy toka dia ariana zao atao lokona amin'ny feutrany na vernis mainty. Iny bacolon iny dia verina miraikitra indray fa tsy rovitra na trobaka ohatra ny hitantsika amin'ny sary zao. Azontsika foana mampiasa vernis aminazy ireny dia tsy hita hoe trobaka ilay izy fa mipetaka. Vernis tena mandaitra raha hanitsana bacolon-tsika, hoe rovitra ny bacolon-tsika dia ariana, tsy toka dia ariana fa izay ny teknika sina vernis. Eto amin'ny sary eto indray kopatanana ho an'ny mpitondra fiara rehetrarehetra, kopatanana ho an'ny driver, groupe driver amin'ny Facebook, na moto io na bisikilety io na mpanao randonnée zany, azo adino mitondra gadana ry zareo, gadana fa tsy ireny rojo vy anareo ireny tsy mandaitra ireny, averiko foana gadana amin'le vasety fa tsy le croix na parker, fa andra laha amin'ny toerana visy parker ireny dia misokatra. Dia azontsika atao tsara mampiasa an'izao système izao mba hanidina ny fiarantsika na ny moto antsika eny amin'ny parking fa tsy mahandro fahalemana ny tany. Azontsika atao miaro tena amin'izao. Fikafika kely madinidinika ireny, dia koa misy fikafika kely anankiray tsy toka dia ariana ireny bidon ireny, fa azontsika atao manao plat izy ireny, izany hoe ireny bidon efa tsy miasa intsony ireny misy goaka kely, azontsika atao manatsara anazy ireny ho lasa plat indray ao an-trano ao, hanetehana hena na anaovana gâteau ohatran'izao amin'ny sary izao, manana lafaoro ianao andramo andramo fa hitanao fa mety ireny, tsy toka dia ariana ny bidon fa tapahana aloha dia alaina ny lafy tsarany sy izay tsy simba atao plat, hanetehana hena sy anana atao solona plat io. Fikafika kely madinidinika, tsy voatery hoe hividy armoire vao
iampirina boky satria ny boky koa rehefa tsy hita izay asiana azy dia aririna fahatany dia lasa miteraka loto sy fako eny rehetra eny le izy. Tsy voatery hoe anana placard tsika vao andamina boky fa zao amin'ny sary zao dia mety le boky indray no atao placard. Amin'ny fomba eo dia rafitra ohatran'izao le izy, misy ny atsangana dia misy ny atsivalana dia mahazo placard ianao. Atao mitovy tantana tsara sy milanja amin'ny tokony izy le plat fanaovantena, le poinle boky. Reny tranona pizza avy nonanantsika pizza reny azo tonga dia arina alefa jero tsara fa misy ilana amin'ireny ao an-trano ao. Ohatra ny hitantsika eto amin'ny sary zao andraofana fako rehefa tsisy lapelle ao an-trano, tsy ny cahier avy ianarana rindray no ilaina ao tatilo tsy cahier kely ao, atao lapelle amboatina pizza, atao lapelle reny borotrana pizza io. Mety io andramo fa mahomby eo dia mangataka like amintsika fa ny sary farany eto mangataka like be dia be aminareo sy commentaire be dia be aminareo dia amin'ny manaraka tsaraintsika vidéo dia sady mbola asiko akamantatra kely amin'ny farany eo. Voalohany andefasantsika amin'ity sary farany ity dia sina akamantatra kely inona ny sakafo na plat du jour fa tsy le plat fanetehana anana sy hena, tena nahafantarana ny fikomerina na ny ivelany na teto an-toerana. Ny mpivahiny avy any morontsiraka vao miakatra eto Imerina dia tsy maintsy mitady kely anazy, inona izay sakafo izay na ny ivelany ary mitady azy io. Ohatra ka afa-ponareo alatsakitsika ty sary farany ity dia valitsika izay hoe inona sakafo tena nampalaza ny Imerina tamin'ny 1900 hatramin'izao ary mbola tadiavin'ny vazaha na ny ivelany ary izany. Latsakitsika ilay sary farany mba tsy hanaritsika fako ireny tavoahangy manetsana ny alina ireny dia izao ny fikanaovana an'ireny tavoahangy ireny zareo. Otogagy nareo inona ty sary ty dia tsy inona fa atao arrosoir na fanondrahana voninkazo ireny tavoahangy ireny dia mety le izy. Tsy voatery mividy tsika vao afaka mampiasa arrosoir na io ahampitsika fotsiny amin'le volontsika eo dia milatsaka goutte par goutte le rano na koa ataotsika ao amin'ny ladosy dia maka tuyau tsika dia iny manondraka atsika rehefa mando isika. Azo atao tsara zao andramo kely ave andramo kely fa mety andaitra io sady mety aminao lafo be vidina arrosoir, andramo kely fa mety aminao. Ny sakafo tena tian'ny vazaha sady tian'ny mpivahiny teto amintsika amin'ny fikomerina dia tsy inona fa ny vary amin'anana. Ny avy any amorontsiraka rehefa tonga eto Antananarivo vao maraina dia mitady vary amin'anana tompoko eo, mampody aina sy manome hery vao maraina hoe vary amin'anana sy kitoza. Naiza station mondialanao na avy any RN7 ianao na avy any RN2 ianao na avy any RN3 ianao RN4 ianao dia mahita anazy vary amin'anana sy kitoza. Manao dokam-barotra ihany hatreto na tsy manao voyage ary fa andeha maraina vary amin'anana sy kitoza eo Ambanidia, mampody aina be mihitsy. Peace.